Mila maka fahazon-dalana manokana eny anivon'ny centre de commandement opérationnel Covid-19 eny Ivato izay fiangonana mikatsa ny hanokatra varavarana amin'ny Alahady. Misy mantsy ireo tompon'andraiki-piangonana eo anivon'ny fikambanan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara no manome safidy ireo tompon'andraikitra misy ao aminy ny amorona tsiro pino amin'izao fotoana izao raha toa ka manaiky ny hanaja ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka ny fitondram-panjakana. Olona iray indray no voamarina fa marary ny coronavirus araka ny tatra nataon'ny profesora Volontina Anta Marie Daniel, mpitondra teny ny centre de commandement opérationnel Covid-19 androany 4 aprily. Ny amin'ny telo ihany koa anefa ireo sitrana. Noho izany dia miisa 280 ireo efa sitrana ary 280 ihany koa ireo mbola mandalo fitsaboana. Noskafana manomboka omaly 13 aprily ny tsenan'ny Piompy eny Nansana ao amin'ny tompon-tanibeny malagasy professionnel de l'élevage na MPE. Ity tsena ity dia entina hanampiana ireo mpiompy madinika mba ahafahany mivarotra ireo vokatra amin'izao krizy ara-pahasalamana izao. Fiaraha-miasa eo anivon'ny ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena ary ny fikambanana MPE no nahatanteraka izao hevitra izao.